iverina indray aloha ny orana iverina indray izy amin'ny herinandro ty raha maimaina tamin'ny weekend no araka le vanilazana anazy ihany a somary lasa lokely izy zao raha ho an'ny androany a satria tia versa kely ty aloha aloha resahana ihany ino zavatra io a effet local be le izy ohatry ny fivoaran'le champ barométrique zany anaratsiny amin'le voabolana technique ny variation de pression amin'ny ouest zany zao matanjaka be midina be indray ny tsindrin'ny atmosphère ao andrefanao a dia misitina rivotra manamafy zany tsika ny alzay satria misy alzay zao atsimo atsinana Madagasikara amin'izao fotoana zao dia ny fivoaran'izay a raha manomboka rahampitso zany vao tena tokony hiverina ny orana betsabetsaka ho eto Antananarivo a dia mitohy izay zavatra zay a amin'ny fivoarany ty herinandro miditra ty ny tiana marina ihany koa amin'ny partir amin'ny larobisy lakamisy a dia mibetsabetsaka ihany koa misy korana amin'ny faritra atsinanana sy avaratra atsinanana atsinanana ary avaratra andrefan'ny Madagasikara dia zany tena tsara hotsindrina raha ny abetsany mitsokorana tamin'ny lakamisy zao na mbola nioatra ny metao alohan'izay koa natratratra amin'ny 720 milimetatra ao anatin'ny 420 ora dia moa izy ny ratsika nahita reny miteraka fiakaran'ireny ranomaro maromaro izy teto Antananarivo dia ny betsaka ohatry regny kosa angamba amin'ny herinandro ty tsy dia azo iverina loatra fa ny amin'le niteneniko teo a partir ny lakamisy amin'ny faritra avaratra atsinanana sy atsinanana Madagasikara zany mety isy a ny mitsokorana betsaka